malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Volana vaovao isika, mibanjina lohahevitra vaovao indray manao hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo. Mampanjaka ny fahefany ny tompo. Arak'izany dia hitantsika misongadina amin'ity andro anio ity ny lohahevitra manao hoe izao dia izao ihany no Jehovah. Izao dia izao ihany no Jehovah. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Atao amin'ny ISAIA amin'ny 43.10 ny 10 hatramin'ny 11 Izao dia izao ihany no Jehovah. Voalaza ny 11 zany. Zay raha tsika tsara dia maneho ny maizy azy an'Andriamanitra, ny maizy azy sy ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany eo anivon'ny olona izay natsony. Fanantenana vaovao ho an'ireo jiosy izay nentina ho babo tany Babilôna fa izay. Ity fanambaran'Andriamanitra ny tenany, faminaniana nataony Isaia mpaminany, kanefa faminaniana mesianika, manambara ny iavin'ny famonjena avy amin'ny Jehovah ho azy. Ambara eto arak'izany fa ilay Jehovah maneho ny maizy azy, ilay Jehovah izay manambara ny tenany no ho avy hamonjy ireto voababo ireto. Izao dia izao ihany no Jehovah hoy izy, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Aseho eo ny asan'Andriamanitra mpamonjy, mpanafaka, ka na dia eo amin'izay tsy misy fanantenana intsony aza, eo amin'izay itoeran'ny famoizam-po sy ny fahatso-panantenana, eo amin'izay fahatsapana fahalavitra an'Andriamanitra, ireto vahoaka ireto no mahatsiaro fa noveloma indray ny fanahy, fa indro ilay mpamonjy anafaka azy amin'ny fahoriana sy amin'ny fatorana ny geja sy ny fampahoriana izay mahazo azy. Andriamanitra miasa mahery, Andriamanitra tsy misy mahasakana, Andriamanitra maneho ny heriny sy ny fahefany amin'ny olombofidiny sy amin'ny voary manontolo. Zany no Andriamanitra faritany Isaia mpaminany eto. Tsy misy Andriamanitra azo ampitahaina na ampitoviana na ampilaharina aminy. Izao dia izao ihany no Jehovah hoy izy. Io Jehovah io lay Jehovah mpamonjy, lay efa nanafaka ny zanak'Israely tany Egipta fa izay, lay miteny manao hoe izao izay izy adray ka ho mandrakizay. Lay nanambara tamin'ny Mosesy manao hoe izao izay izy no anafaka ny zanak'Israely tany Egipta. Dia mbola io Andriamanitra io ihany, lay manana ny hery sy ny fahefana tsy hay tohaina, no anafaka ny jiosy tany Babilôna. Lojika be arak'izany, ny hery sy ny fahefan'ilay Andriamanitra ambara eto, fa raha nahavita namonjy sy nanafaka ny zanak'Israely no andevozina nandritra ny 400 taona izy, dia tena tsy ho sarotra aminy mihitsy ny anafaka ny jiosy amin'ny fahababoana 70 taona tao Babilôna.
aseho ny arak'izany fa Andriamanitra miasa tsy tapaka, Andriamanitra miasa mahery, Andriamanitra miseho amin'ny vahoaka amin'ny fotoana rehetra ilaina azy izy Andriamanitra. Dia ho hitan'ny masony reto vahoaka ireto, ho tsapany tanany fa Andriamanitra tokoa no manafaka azy, fa Andriamanitra tokoa no namonjy azy. Zay tokony ataony reto vahoaka reto arak'izany dia ny mijoro vavolombelona, arak'izay tenena ny faminaniana eto manao hoe ianareo ny vavolombeloko ho Jehovah, fa mpanompoko efa nofidiko. Ianareo no vavolombeloko hoy Jehovah. Irahana arak'izany reto vahoaka afaka, reto vahoaka miandrandra ny fanafana mba ho afaka hanambara izay hitany sy reny dia ny famonjena izay nataon'Andriamanitra taminy. Fijoroana vavolombelona tahaka izay efa nataony jona, milaza manao hoe izay izahay nahita ka manambara. Tahaka nataon'ireo apôstôly izay mijoro vavolombelona fa izay hitanay sy renay no ambaranay, ary vavolombelona izany izahay. Mandraka ankehitriny ihany koa amintsika fiangonana dia iran'Andriamanitra isika hanambara ny asa lehiben'Andriamanitra izay nataon'izy Andriamanitra tamintsika, ny maha izy azy an'Andriamanitra sy ny fanambaran'ny tenany tamintsika, ny fanafahana sy ny famonjen'Andriamanitra antsika no asain'Andriamanitra ho ambarantsika. Tsy sanatria asain'Andriamanitra manambara, manao famaritana anaty tontolo nofinofy ny momba an'Andriamanitra no anorahantsika, ka ilaza atsangatsiamanorana momba an'Andriamanitra, momba ny tarehany, momba ny bikany, momba ny endrika ivelany, ka dia akasary an-tsaina ny endrik'Andriamanitra sanatrian'izany. Tsy izany loatra no asain'Andriamanitra ho ataontsika, fa ny anambara kosa ny famonjena izay efa nataony tamintsika, izay efa hitantsika, izay efa harentsika isan'andro san'andro isika. Mandray tsy tapaka ny asan'Andriamanitra, ny famondram-pony, ny fitiavana. Eny, iran'Andriamanitra tsika hanambara ho retany ho ren-danitra, ho vavolombelona ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany, ho vavolombelona hanambara ny famondram-pon'Andriamanitra tamintsika, ho vavolombelona hanambara ny namonjen'Andriamanitra antsika hiala tamin'ny aizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ndao ary ry havako, ianareo ny vavolombeloko ho Jehovah, ka dia ho ambarantsika ho ren-tany ho ren-danitra fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehovah. Izy ilay efa tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy, ilay tonga namonjy izao tontolo izao, ka izy no ambarantsika, izy no torian'ny fiangonana. Eo n'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Isaoranay Andriamanitra ny asanao lehibe sy ny fitondranao soa. Isaoranay anao ny famonjena sy ny fanafahanao anay, ny famondram-ponao aminay isan'andro, isan'ora, isa-minitra, isa-segondra, dia maneho ny herinao sy ny fanafahanao ianao. Tsy hainay ho tany isaina izany fa lehibe loatra ka tsy tratry ny sainay. Fa zavatra iray aloha no fantatray, tsy misy Andriamanitra toa anao. Ianao dia ianao rery ihany no Jehovah, ary manaiky izany izahay. Ary vonina ihany koa hanambara ho vavolombelona ny famonjenao amin'ny sehatra rehetra manodidina anay. Eto izay mivavaka kosa ho an'ireo izay tsy afaka maneho
izany fijoroana vavolombelona izany noho ny amin'ny tahotra, noho ny amin'ny fahalemena maha olombelona, kanefa ihany koa noho ny amin'ny sakana samy hafa any amin'ny tontolo izay misy azy, ampaherezo izy ireny, tsy hemotra amin'ny finoana, fa haneo ny maha-Andriamanitra miasa ka tsy misy maharombaka anao. Amin'ity volana vaovao ity, dia mametraka feno ny fiainan'ny pirenenay ao anatin'ny volana ankalazana ny fetim-pirenena malagasy, dia mahatsiaro zahay ny tanindrazanay, ireo mpitondranay, ny vahoaka malagasy rehetra hiaina sy hisitraka ny fitiavanao. Ataonay sy angatanay ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen.